Togetobony fotoana ny fanomezana resika ripijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina mpanajana isika ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany izao fampalalam-baovao izao eo amin'ny tontolo politika avy hatrany ary dia ny farana ny 10 aprily teo ny fanoratana anarana ao amin'ny disam-pifidianana ho an'ny taona 2022 nahitana fitombona enina faingo 330 isanjato ny isan'ireo mpifidy voasoratra anarana androany no nanambarana izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny fobetrerany tetsy alarbi ny seny velo zisresy tsirakotoarsan ny tombo enina faingo 330 isanjato ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'ny famaranana ny lisam-pifidianana ny 10 aprily lasa teo marina fa ny fisoratana anarana anatin'izay lisam-pifidianana izay dia manomboka ny voalohany volana desambra 2024 hatramin'ny varaiky amin'ny 30 volana janoary 2024 raha 10 sy efajato sy 3 sy fitoana sy enetsy sy valo tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tao anaty lisam-pifidianana tao famaranana ny lisam-pifidianana tamin'ny 10 aprily 2024 dia niakatra ho 27 sy 7 tapitrisa izy amintsika ny temizao tao erinany famaranana amin'ny fomba ofisialy ny lisam-pifidianana ny 10 volana aprily lasa teo ny tsara marina ao anatin'ny zay ezaka natao zay dia voalohany indrindra ny fahombiaza ny fiara-miasa eo amin'ny voamelam-pirenena maneho-tena amin'ny fifidianana miaraka amin'ny ratsamangaikany sy ny mpisetry ara-pifidianana hafa zay anisan'ny hoe niara-miasa tamin'ny seny tao anatin'izany ireo ratsamangaikany ministère de l'État tao ihany koa ny fampiasana anjara mavitrika ny lehibe fokotany eny andivo fokotany mahasamihafa mbola fanamby mipetraka ho an'ny seni hatreto niatratra olom-pirenena mpifidy 10 tapitrisa voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny taona 2024 arak'izany mbola maro ny ezaka ho aisin'ny seni ampenana mba hahafahana miatoka fifidianana